zao napetrakytsika aleo aloha asina fifanajana asio fifanajana kely aloha ny fifampiresantsika eto averiky foana fa tsy ny kobisoroka akory na ny fivazavazana no ananatsika rariny tsy rehefa mivazavaza ianao na mitabataba ianao dia manana ny marina arak'izay fanazavako zay dia ao arinan'io daty io dia ho tonga amin'izay ny fandravana ny zavatra rehetra eto amin'ity toerana ity. Tsy manaiky ny fanesorany seranantsambony Tomasina azy ireo amin'ny tany izay ipetrahany rehefa eto maromaniry tsarako fahafantanandava Tomasina na amin'ny toerana antsoina hoe Porsaiky. Tsy manana taratasy mahazy azy ny tany ny seranantsambony Tomasina ary tsy nanamainty molaly ihany koa ny tany fa izy ireo no nanajary ny tany efa mampolo taonany maro hoy ireo vahoaka. Nanomboka tamin'ny 1998 nipetrahako teto mbola tsy nisy an'izany port zany teto rehefa nagnano décapage an'ity zareo dia nalana le vahoaka tamin'ity dia ny sisiny igny ihany no amboarin' zareo décapage fa nitambadika atao tsisy nagnano décapage zany noho ny tsy nagnano décapage tamin'io zareo dia niditra ny vahoaka dia nagnamaity molaly tsy port nagnamaity molaly ny tanàna aty fa izahay fokon'olo nagnamaity molaly anazy ka noho izany tsy ekenay ny fidiran'ny port amin'ity tanàna ity. Na wisy fatula zetu zety yala za manana taratasy sy mahany poro an'ity io tany io misy zany ka satria iaho zany niditsy teto nalaiko situation juridique ity io tany io nanomboka 2006 nangalako ny situation juridique io misy 2007 trano manodidina ny 500 tafo sy fianakaviana 10,000 no mety voakasika ny fanesorana ranambara ny rehevahoaka eto efa nisy nefa ny fampanantenana nataony filo azy ireo hoatra ny rehevahoaka tamin'ny nandalovan'ny président aty dia tsisy nilazan'izany président hoe miala anareo fa ny fampanantenana nomeny président anay dia zao anareo dia tsy miala zany fa ny tokony atao anareo aza izarana karatany. Bona fitsipony madama am'izao raha Porsaiky 3 Tanandava zao bona fitsiponao tena miorooro zay dia tena matahotra satria tsisy toerana le zay madama eto foana zay zao ny fivelomanay dia ivelonay zay raha ohatra ka esorina eto atora amoron-dalana ve sa angalatra ve le izy zany orobana tanteraka ny tranonareo tena hotsongisina tanteraka mihitsy ny tranonay eto trano manahoana dia trano firy ny trano rehetrarehetra mihitsy na trano vato na trano hazo na trano taolina zay zao fianakaviana eo amin'ny 7 mianaka zay mipetraka ao an-trano zaza anaky 3 dia olon-dehibe anaky 4 isy ale tena tsy hitako hoe aiza ary ny aleanay fivelomanareo aiza zao ihany ny fivelomanay tsy manana hivelomana afaty zao zay mivady amelomanay ireo zanakay sy ny ray aman-dreninay zany hoe sady eto ny fivelomanareo sady eto ny ipetrahanareo eny tompo tegna malahelo zay mitragnonay robagna zany mandinia tsara fa io tragno io tsy vita 2 andro tsy vita 3 andro taogna maro vao nanangananay an'io satria mahita kely magnano ary nagnano tragno tsy nagnano fa nahazo autorisation karaha trongirina tegna malahelo longany zay tegna malahelo za satria tsy raha tragno kakazo tsy am'izao fotoagna sarotra zao ve aiza koa avy tany anangana tragno karan'io tegna malahelo zay raha fihetsempoana dia tegna malahelo tsy tao ndraika tompoko nagnanaovany tragno io fa tegna maro taogna raha atahotra andenga za amin'ny 5 taona inona taogna kany vao tafitsangana anay tragno io tsy manana tragno akoatran'io zay efa fiaignana anay jiaby efa napetraka anay akato raha voatrogno zao ty dia tsisy tany petrahana satria eto nitady volanay eto fivelomanay atry zay dia efa keto tsy manganogano hôtel kely io dia efa eto nitady vankirisanatry ny vavaka esorina io dia ino ny fivelomanay aiza ny tany anganan'ire zanakay madinika reto ka mangataka zay re tompoko raha mba azo atao zay tsy manakana fotodrafitrasa fa findrao amin'ny tany malalaka le fotodrafitrasa fa velao zay vahoaka nanajary ny tany nandritra ny 10 taona 20 taona hipetraka azafady indrindra tompo